Nisy fetraikany tamin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina moa zany ny fihetsiketsehana ny tanteran'ny mpanao gazety raha ny teny Behoririka ny Analakely sy ny manodidina dia saika nanakatona ny tsenany avokoa ireo mpivarotra na eo ny sinoa na ihany koa ny teratany malagasy manana toeram-pivarotana manamorona ny arabe raha tsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny zava-nisy teny an-toerana teny. Nanakatona ny tsena ireo mpivarotra manodidina ny Analakely fa indrindra ireo sinoa teny Behoririka nanomboka ny tolakandro teo. Na ireo mpivarotra amin'ny sisin'ny tsenan'ny Pochara azy dia tsy afaka nanohy ny fiainany andavanandro voatery nanala ireo entany. Ireo mpitandro ny filaminana mihitsy no nandroaka ireo mpivarotra. Maro ireo nitaraina vokatra izany satria ny mivarotra no antom-piveloman'izy ireo. Tapaka ihany koa ny fifamoivoizana teny Analakely sy ny manodidina nandritra ny ora iray mahery. Tsy niverina ny sokatra intsony ireo toeram-pivarotana teny Behoririka. Tamin'ny 5 ora hariva kosa vao niverina ny fifamoivoizana teny Analakely sy ny manodidina.